avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni vovó. Tezitra manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ny fikambanan'ireo Koreanina tatsimo teo anatrihan'ny famoizana aina teratany Koreanina miisa roa tamin'ny Moramanga. Tokony hirosoana ny fanovana ny fomba fanao politika eto Madagasikara raha mikatsaka marina ny ampandroso ny firenena hoy Ajo Andriananarivelo nandritra ny fivahinianany tao amin'ny Tele Sud Al. Mampiteny moana ny ara-tsindalana mampitohy an'ny fianarantsoa sy Kalamavony amin'izao fotoana kanefa isan'ny distrika manan-karena amin'ny sehatry ny Arena Kibontany. Tafiakatra 420 ireo olona namony ainy vokatry ny abetsaky ny rotsakorany hatramin'ny 4 febroary raha ny antotanisa farany voaray ato anatin'ny faritra Analamanga no ahitana maty be indrindra. Any ivelany tsy nisy solotena amin'ny Madagasikara niatrika ny latsabato mikasika amin'ny fampitsarana ny ady ao Ukraine. Nikarakarain'ny filan-kevitry ny fiarovana eo anivon'ny firenena mikambana izay notontosaina omaly ny antsiprian'izay. Ngadondray ny amvalora alina fotoana ny fampalalambavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tongolasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay trangam-piarahamonina vetrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity tezitra manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ny fikambanan'ireo Koreanina tatsimo takin'izy ireo ny karohan'ireo jolaty tomponantoka tamin'ny famoizana ny aina teratany Koreanina miisa roa tany Moramanga ny zoma lasa teo ny antsiprian'izay tateriny onona saina. Nampekapeo tezitra ny fikambanan'ireo Koreanina tatsimo eto Madagasikara manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Ny naman'izy ireo roa izay namony ainy vokatry ny fanafian-jolandrongo fitaovam-piadiana tany Moramanga ny zoma ifoha sabotsy teo. 지금 우리 한국인 feno fahatezerana ny Koreanina amin'izao fotoana izao. Mangataka izahay ninona ataonareo dia mba tratrary le olona nanao an'izao zavatra izao. Ny Koreanina eto Madagasikara dia tsy amelan'io vita mora fa hiasa ary hangataka fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy hatratrarana n'izay nanao ny ratsy. 노력할 것입니다. Tsy aivina ny zoma raika amin'ny 20 febroary tokony ho tamin'ny folora sasany alina tany Moramanga mpianaka teratany Koreanina tatsimo 20 taona sy 20 taona no novonoiny jiolahy tao an-tokantranony. Misafito ireo olon-dratsy raha ny fampitamba vaovao ray ary nahazo vola matapitrisany fa mbola niroso tamin'ny famonoana ihany. Tsy anaiky izao ireo Koreanina tatsimo miasa somony eto amintsika raha tsy tratra ireo navandoza. 김창열 목사님께서는 대 파스테라 김마 대 niaro ny zanany vavy tao anatin'ilay fanafiana ary izay no nahatonga azy naratra mafy. Ny mpangalatra tamin'izay dia niteny foana hoe avoay ny vola. Efa natolotry pastera Gimma daholo ny vola rehetrarehetra izay nananany zareo dia nefany mbola nidodainy zareo tamin'ny vaty ihany rehefa avy namian'ilay vola pastera Gimma. Ireo jiolahy ireo izay tsy matahotra an'Andriamanitra na dia mba ho an'ny fivoaran'ity firenena Madagasikara ity fotsiny ary dia tsy maintsy ho tratrarinay ny Koreanina rehetrarehetra dia ny ambasadin'ny Korea eto Madagasikara sy ny miaramila ary ny mpitandro filaminana maro samihafa dia tsy maintsy hiezaka ninona zavatra atao dia tsy maintsy hiezaka hatramin'ny farany hanatratrarana an'izy ireo. 최선을 다할 것입니다. Mitaky ny anafiangarana ny fanadihadiana sy amoahana ny vokatra izany ny masoivon'ny Korea Atsimo eto Madagasikara. Andrasana araka izany ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana malagasy mandray an-tanana ity raharaha ity ary antenaina fa tsy ano amin'ny zanatsindry ny ilany amin'ny hoe rehefa teratany vahiny dia aingana sy tonga hatramin'ny farany ny fanadihadiana fa rehefa ny an'ny mpiray-tanindrazana sasany na tsy hitany toy ny raharaha na antaonany maro vao mahita vokatra. Tsy milamina ny tany fa tsy milamina ihany koa ny resaka fampiasam-bola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tokony hirosoana ny fanovana fomba
fanao politika raha mikatsaka marina ny ampandroso ny firenena hoy ajo andriany anarvelona andritra ny fivahiny ihany ny tao amin'ny telesud al fotoan'izao tokony ametrahana politika mpampandrosoana matotra mifanaraka amin'izao fiovana raha toe-karena sy ara-politika misy maneran-tany zao fa tsy ankindolava amin'ny anyvelany onona saina. Mamparisarisa ny mpampiasa vola vahiny anoana ny Madagasikara, indrindra ireo mpiara-monina anto-karabola sy ara-teknika frantsay ny tsy faiza mitanta ny mpitondra ankehitriny. Tokony atao laharam-pamena ny fanatsarany fomba fitantarana ankapobeny ny firenena io raha tiana ny sarika ireo mpampiasa vola vahiny isafidy any Madagasikara, hoy ny fanio-kevitra Andriana Anarivelo ajo, Filoha Nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga, raha ny vahiny tao amin'ny Télé Sud tao anatin'ny fandarana Africa Actu izay nandraisany Alfred Mignot taleny Africa Press Bariazy. Fotoana izay nitondran'ity Filoha Nasionaly ny antoko MMM ity fanazavana momba izay olana ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena izay. C'est plus de l'insécurité juridique. Misy ary ambony ny olana eo amin'ny lalàna, ny fiovaovana sy eo amin'ny fampiarana izany. Fa rehefa misy olana eo amin'ny lalàna io ary tonga hatrany amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana, mitaintaina ny olona. Ny fampiasam-bolanao izay tsy azo antoka eo anatrehan'ireo fanapahana tsy voahevitra ny mpitondra sasany. Noho izany, io teboka iray io dia tokony ho ahitsy ary ho atsaraina any Madagasikara. Et que Madagascar doit améliorer. Ankoatra izay, nitondra ny fanio-keviny momba ireo fanapahana noraisin'ny filoha Amerikana Donald Trump toy ny fialana tamin'ny Accord de Paris momba ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro, ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ary ny fampiantona ny asan'ny USAID ihany koa i Andriana Anarivelo ajo. Nambarany tamin'izany fa saika ny mpitondra maneran-tany no miroso amin'ny fampitsaharana na ny fampienana ny fanampiana ho an'ny daholobe ary misy fiantraikany amin'ireo mpisitraka ireny toana ireny toany Madagasikara. Ireny fanapa-kevitry ny firenena matanjaka toany Etazonia ireny izay tokony ho ampinga sy ainga avao fa tsy hijerena amin'ny lafiny ratsy fotsiny ihany toy ny olana ho aterany ireny fisitahany tetikasana firenendehibe ireny ho iatrany ny fanio-keviny. Namafisiny anatin'izany fa tsy azo heverina ny hoe isy mpitondra fanjakana ka iankina hatrany amin'ny fanampiana avy any ivelany. Fotoana izao anamafisana sy ametrahan'ireo firenena afrikanina politika mpampandrosoana mazava fa ihany koa hitadiavana tombotsoa iraisana ho an'ny kontinanta afrikanina. Momba ny toedra raha eto amin'ny firenena, ilaina ny fametrahana ny tanitandalana sy andrim-panjakana atokisana manao ny asany araka ny tokony ho izy sy azony malagasy anteherana hoy ny Filoha Nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga mba tsy ho ireo andrim-panjakana indray no andratsendrika ny firenena. Ireo fifidianana telo farany teto Madagasikara izay nampiseho andrim-panjakana sy rafitra amin'ny tanila ho tombontsona antokona vondrona toko iray. Nandisy fanantenana tamin'ny andraikitra sy fanapahana noraisiny ireo rafitra no heverina ho arofanina toy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny filakevim-panjakana. Eo anatrehany toe-java-misy eto amin'ny firenena, fotoana izao amaritana sy anitsiana ny tondrozotra sy ny fomba fijery ny antoko-panohitra. L'opposition, oui. Ho an'ny antoko avy amin'ny fanoherana, hitantsika ireny vokatra ka tokony hanavao ny firafitra sy ny vina ary ny fomba fijery, tokony hahay akalesona tamin'ny ireny zava-niseho ireny ny mpanohitra. Ary tokony hiaiko fa tsy nirindra, tsy nifanaraka tamin'ireny fifidianana ireny. Hanolotra vahaolana mitombona sy azo tanterahina raha handimby an'io mpitondra ao Madagasikara io ary mizotra mankany amin'izay dingana izay ny antokonay. Dans cette démarche, arak'izany no resahany ajo Andriana Anarivelo nandritra ity fivanianana tao amin'ny Africa Actu ity ny toedra ara-politika sy toe-karena misy maneran-tany fa ihany koa ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Tontolon'ny fampianarana vetivety tsy nisy tafiditra tao anatin'ireo université misa 30 mendrika aty Afrika. Ny université teto Madagasikara raha ny filaharana ny taona 420. Raha ny filaharana hatrany université maro tao Afrika Atsimo no hita mba antoerana. Mitana ny larana voalohany ary tafiditra anatin'ny top 10 ny fito amin'ireo. Hotaterina eto amintsika miandalana ihany makasika ny université malagasy eo anatrehan'izay sy ny antony nahatonga antsika tsy ho isan'izay top 30 izay. Fampidiriny PNUD ao anatin'ny tetikasa ny fanamafisana ny fitsipika sy ny mangarahara isaky ny fandarana asany amin'ireo firenena iasany manomboka amin'ity taona 2020 ity. Ny tetikasa ny arahana tamin'ny PNUD ny taona 2020 izay niompana tamin'ny sosialy sy ny politika ary ny toe-karena tamin'ny akabeny araka ny tatitra tamin'ity androan'ity Kabainloa. Mila ezaka ny fametrahana ny mangarahara eto Madagasikara hoy ny PNUD na ny Programme des Nations Unies pour le Développement. Antony nanosika azy ireo hampiditra ny fitsipika momba ny mangarahara ho ao anaty tetikasany amin'ny sehatra sahaniny eto amintsika
manomboka amin'ny taona 2020 ity araka ny fampahafantarana androany. Mahita ny fandarana asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana fa betsaka ny trangana tsy fangaraharana misy eo anivo ny tetikasa maro eto an-toerana. Tsy fisian'ny mangarahara izay manome vahana ary mampitombo ny ahiaha amin'ny fisian'ny kolikoly sy fanomezana ny tsena ho an'izay akamakama. Manampy ireo ny tsy fisian'ny fanadahadiana mialoha momba ny tetikasa ka miteraka olana eo anivo ny tontolo iainana, sosialy ary ny fanajariana ny tany. Fa raha tamin'iny taona 2020 iny, ny fampiroboroboana ny toe-karena sy ny angovo ary ny famoronana asa no anisan'ny ezaka lehibe nataon'ny PNUD teto Madagasikara. Ivony toerana angovo avy amin'ny masoandro miisa roa no tafapetraka any atsimon'ny nosy dia ao amin'ny commune Androka faritra Atsimo andrefana sy ao manatenina faritra Anosy izay ahafahan'ny olona 540 amin'ny tokantrano 900 misitraka angovo madio sy maharitra. Ankoatra izay, misy orinasa madinika 30 sy fotodrafitra sadiny koa vitanay any ambanivohitra. Nanome fitaovam-pampianarana ho an'ny tanora sy vehivavy koa ny PNUD. Izy io izay mikendry ny hanampy azy amin'ny famokarana azony vola, izany hoe isitrahan'ny loharano-karena hanatsaran'ny asa fivelomany. Araka izany, no tanterahana androany teny Nosy sy ny tatitra sy ny jeritodiky ny asa vitan'ny PNUD teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 ary ihany koa ny fanolorana ireo asa ho sahanin'izy ireo hatramin'ny taona 2020. Lafomba vao hafa tsy mety fongatra ireo tambazotra mpamarina olona eto amintsika na eo aza niady atao amin'izay amin'izao fotoana izao. Anjaton'ireo fa voasambotra saingy mbola misy foana ny olona voaondrana amin'ny alalan'ny famitahana araka-asa ny fandrabirabiana volabe sy ny asa tsara manoloana ny fanitrana vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no isan'ny antony mahavoafitaka ireo lasibatra araka ny fanadihadiana natao tamin'ity androany. Efa mahatratratra any amin'ny 20% ireo olona tratra tamin'ny famarinana olona na ny traite des êtres humains eto Madagasikara. Saingy mbola betsaka lavitra noho izay ireo tsy tratra hoy ny avy ao anivo ny PNLTS na ny Birao Nasionaly miady amin'ny famarinan'olona. Isan'ny tsy mahafoana ny tambazotra ny tsy fampiarana ny lalàna amin'ireo ato mikotrika fa ireo irakiraka trany amin'ny ankapobeny no iaran'ny lalàna. Tsy mangataka ny famarinan'olombelona fa le misy olona mampiasa azy dia mahazo tombony amin'ny asa ataon'ireo mpangataka ohatra zany na ny hoe fivarotan-tena ohatra. Tsy mpivarotena akory no hoe tratra ny famarinan'olombelona fa misy olona manala azy avy any toerana ingany tany ary manidy azy eto toerana eto dia mampiasa azy ao anatin'ny fivarotan-tena. Zay no atao famarinan'olombelona ka izay zany le misy mahazo tombony amin'le asa io zany amin'ny mi-exploiter azy zany dia reny no atao famarinan'olombelona dia reny no hidivantsika reny. Endrika famarinan'olona avokoa ireo karazana fanondranana miaro fitrandrahan'olona na ny exploitation toy ny fampiasana vehivavy varotena na fampiasana olona angataka nefa olon-kafa no mandray ny tombotsoa. Eo koa ny endrika fanandevozana sy fanerena iasa tsy ara-drariny ary ny fanararaotana ranofo amin'ny endriny rehetra amina olona miasa ao an-trano. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fampanambadiana antery, ny fananganana zaza tsy ara-dalàna na namidy sy atakalo vola. Misy karazan'olona efa manana tambazotra maka an'ireny fa indrindra ny tovovavy iasa aty Antananarivo, iasa any Majenga, iasa any Diego, iasa isokatra ny base toliara dia ndao. Nefa rehefa avy eo zavatra hafa no ataony ireny ankizy ireny lasa tsy rarahina ohatran'izany ny karapanondrona raha tsika jereo tsara aloha alohan'ny andehananareo iza ny mitondra anareo aloha, iza io olo fantatrao hoe ny asa atao rehefa tongana, iza ny migarantira fa hoe io asa io no ataonao ary io vola be aravorava aminao ho azonao tokoa. Fanatanana zay prévention. Famitana fampanentanana osoka avokoa ny fomba fisehon'ny famarinan'olona, ny fandrabirabiana vola be manoloana ny fahasairanana ka mitady fiainana tsaratsara no isarian'ireo tambazotra mpamarina olona eto amintsika. Nisy androany ny fifanaovatsy ny fifanarahan'ny-piaramiasa teo amin'ny Birao Nasionaly miady amin'ny famarinan'olona sy ny fikambanam-behivavy avy amin'ny faritra telo avy any atsimo atsinanan'ny Madagasikara mitsangana vaviavy ho fanamafisana ny ady amin'ny famarinan'olona eto Madagasikara.
Mampiteny mona ny faratsin-dalana mampitohy ny fianaratsoa sy Kalamavony amin'izao fotoana izao, kanefa nisany distrika Manakarena amin'ny sehatry ny Arenakibontany. Faratsin-dalana izay miteraka olana maro raha tsy ilaza fa tsy ny fiakarany vidim-piainana, amin'ny fitateran'ireo marary hamonjy ny renivohitra sy ny maro hafa. Fanadihadiana mahakasika izay hoentiny Aingo Rakotondriana, Kolo Fianaratsoa. Distrika anisan'ny Manakarena indrindra amin'ny sehatry ny Arenakibontany ny distrika ny Kalamavony. Asa noho izay antony izay ve no mahatonga ny lalana makany tsy nikarakaraina, hany ka ireo manana fahafahana ny hoany andry no afaka misehatra amin'io asa io. Lalana izay mirefy eo amin'ny 470 kilometatra nefa dia 3/4 ny lalana dia saika potika avokoa, indrindra eo anelanelany ny Kalamavony sy Isorana, distrika ny Sandra. Lavadavaka, fiotsana, malama, ny tetezana tapaka efa taonany maro tsy lazaina intsony. Tsy vita iray andro intsony ny lalana raha toa ka afaka natao dona miverina izany tany am-piandohana. Fitaintainana eny an-dalana, miakatra isan-taona ny saran-dalana, na ho an'ny fiara-pitatitra entana izany, na ho an'ny fiara-pitatitra olona. Misondratra manarak'izany ihany koa ny vidim-piainana any an-toerana. Tsy sasatra nefa ny vahoaka no miantso sy miangavy ary mitalao amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa mba hijery akaiky sy hitondra vahaolana maharitra amin'ity lalam-pirenena faharoa amby efapolo ity. Tena mbola problème Kalamavony ato izay lalana. Sy tafa misy. Kameo diraikitra an-dalana, 5 andro an-dalana ny entana rehetrarehetra ny siva daholo manontolo. Dia izay zany mba hizahantsika hoe sika mpitondra ao ny maire, ao ny député mba karakara hoe lalana fa dia fizaleny Kalamavony. Indrindra fa misy marary tapika eto Kalamavony, sy araka ny amin'ny hôpitaly eto Kalamavony tsony amin'ny fa misy alefa fianaratsoa dia sanatry ny resaka maty an-dalana. Prioritaire zany aloha zany dia lalana. Tena rasy mihitsy ny raha mahita raha mahalala sy mahatry miela. Misy ihany tolo-bola hoe hagnamboarana ny lalana aty. Hatram'izao mbola tsisy ihany. Dia zao misy koa ny fitondrana vaovao ny député dia mba mangataka anao mba karakara an'ity lalana aty. Satria misy ihany tolo-bola LFR dia tonga mba ho vitaina ity lalana satria mizaly ny olo, mizaly ny vahoaka, fiainana misondra satria lafo ny entana, lafo ny frais. Fa tonga mba karakaraina aty satria dia gatanareo opisy lava ihany ty lalana aty hoe hamboarina mitagna hamboarina nefa savita ihany mandrak'izao. Indrindra ohatra matao filoham-pirenena hamboarina ny lalana, mizaly ny Kalamavony. Kalamavony ty sopotra fianaratsoa resaka vary, vokatra tonga mba amboarina ty, vitaina lalana aty zany tena maro. Fa isan'ny mitaraina ihany koa ireo mpitatitra mampiasa ity lalam-pirenena faharoa amby efapolo ity satria dia maro hoy izy ireo ny fiantraikany fampiteny ity lalana ity toy ny fahasimbana misy eo amin'ny fiara, ny fitaintainana amin'ny fiantohana, ny ain'ny mpandeha sy ny entana taterina ihany koa. Simba lalana, potika lalana satria tobelona fa mezivezy. Sy hitana vokatra miakatra, mitondra entana midina. Zakorona tsy mety mijanona. Ny lalana zany tena marina tokony efa hisy fanamboarana. Resaka mitaitaina foana eny an-dalana. Hoe inona ny zavatra sima dia gamo tsy misy foana fa manahirana fa dia tsy hita. Nefa raha hoe manapa-kevitra mijanona tanteraka dia mahirana ihany ny mpiara-monina. Lasa tsisy entana tafiditra zany. Sasy tonga ty ny entana ny fianaratsoa, ny aty tsy miakatra ny fianaratsoa, tsy zavatra mihodina zany aty Kalamavony. Nefa ny olona mila gojagoja ilaina amin'ny andavanandro. Resaka nefa dia fanaiky aminao nefa ny mpitatitra an'izay. Raha tamin'ny rôdy mainandro anay zao raha miala ny fianaratsoa midina ty Kalamavony, miala maraina ny fianaratsoa dia mba tafiditra aty hariva mifidro. Amin'ny enina, valo alina. Mba hoe nisy fotoana na taratara dia mifolo. Amin'izao période de pluie izao izy tsy ireo 2 jours. Ekena moa fa misy ihany ny vahaolana ataony ny mpitondra any an-toerana amin'ity lalam-pirenena faharoa amby efapolo ity. Saingy ny rehetra dia samy matsapa fa tsy vahaolana maharitra hatreto fanamboarana zara-fa vita. Tsy misy fanaraha-maso akaiky raha tsy teny ankoatra ny asa tanamaro na ny fanotofana be fahatany. Ireo faritra tena ratsy sasany iarahana amin'ny fokon'olona. Ny famoronana division hany ka vao maika manimba sy manapotika hatrany ny teo aloha. Na ny mpitondra any an-toerana na ny mpitondra foibe dia saika manao ity lalana ity ho fampanantenana hatrany rehefa andron'ny fifidianana nefa hatreto dia mbola io ny zava-misy any an-toerana. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fandriamatora velomanantsolo iflo lefitry ny kooperativa tsara voatra avy eo amin'ny distrika Nambalavao miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isandraisabe ny mahakasika ny tetikasa Odof na ny ho an'ny distrikta ho an'ny faktoria eo amin'ny distrika Nambalavao amin'izao fotoana izao isan'ny manohitra ny tetikasa ianareo amin'izao fotoana izao ary tonga eto Andrenivohitra. Inona marina ny zava-misy ankehitriny? Miarahaba ny mponina Nambalavao dia miarahaba ny mpijery ny Kolo TV dia miarahaba ny Iva. Tsara petraka ny fanontanianao. Tonga eto koa zahay eto amin'ity renivohitr'i Madagasikara ity. Tsy hoe marina ny serabe marina resaka Odof ary zay tsy mpanohitra ny fanjakana velively ary tsy manohitra ny fametrana ny Odof ao distrikta Nambalavao fa
izay dia efa nisehatra amin'le toerana isan'le Odofa nandritra ny 70 taona mahery zay. Dia gaga zay raha nyroahana tanatin'ny fotoana tampoka tsy napoizina. Dia izay ny antony anazavana ny fanazavana aty andrenivohitra ny hoe izay tompoko a dia tsy manakana ny Odofa fa tokony mba ho zaraina mitovy le toerana satria malalaka be le toerana afaka anaovana le Odofa ary mba hiasanay araka nyity sary zay atoroko ity hoe io ambony io afaka anaovana le Odofa, ity ambany ity kosa mba ifaniasanay hatramin'izay dia izay mba angatanay le toerana mba hahafahanay miasa satria izay dia misehatra amin'ny resaka produits locaux, ao ny vary, foto-tsakafon'ny malagasy, ao ny voamaina isan-karazany, ny mangahazo. Anisan'ny misehatra zay mamahana ny district Ambalavao ary mamahana ny région Fianarantso Manontolo hatrany amin'ny sud-est, mamahana koa zay ny any amin'ny Simo any tamin'ity taona ity. Surtout koa ny anona koa mbola fananay koa ny fonja io Fianarantsoa. Dia izay no mba angatany amin'ny fiaraha-miasa fanjakana satria tsy miala lavitra mivinan'ny filoham-pirenena le asa ataon'ny coopérative. Fa manahoana ny lanja n'ilay indostria io apetraka ao amin'ny district Ambalavao raha oharina amin'izay lanja n'ilay ataoko hoe asa sahany ny coopérative zay? Raha ny lanja aloha zany dia marina mety hoe ampisasa ho an'ny olona ao le industrie, fa raha ny mpisehatra amin'ny resaka fambolena voatabia zany dia ny 5% ny mpamboly satria volo-tondraka le voatabia, fa ny 95 kosa ho an'ny mpamboly misehatra amin'ity resaka produits locaux ty tolitoly. Dia izay no anisany hoe anisan'ny famelomana ny firenena fa tsy district Ambalavao rery ny fisian'le coopérative satria izay dia misehatra amin'ny manampy n'le ambanivohitra manao ny asan'ny filoham-pirenena, manome ny masom-bolo, manome zezika, manome vola koa hikarakara ny fambolena fa atao takalo sisy tambiny amin'le tambanivohitra ny vokatra azy. Fahatsapana an'izay ve mety natonga n'ilay mponina nidina an-dalambe andro vitsy-lasa zay sa nisy ataoko hoe koa avy aty aminareo coopérative ihany koa hoe mihetseh manoloana an'io fikasana metraka ilay tetikasa io? Marina dia marina ny teninao zay Iva, fa zay zany tsy nampiesika ankizy mihitsy, tsy nampiesaka olona mihitsy teo fa le olona no taitra noho ny fisian'le fialanay tampoka. Dia taitra le olona ary niesika le olona noho n'inona tsy fisian'ny asa tampoka ary tsy fisian'ny tsena tsisy vary. Efatrandro monja zay no nakaty ny fanjakana dia niakatra 700 ny vary, niakatra 1000 vetivety hoe le vary. Lozika be le olona raha hihetsika izy satria na ny sakafo hohaniny ara anahirana anazy. Le mpikarama madinika koa tapitra sasany teo koa. Inona zany no isan'ny angatahanareo, inona ny antsonareo amin'ilay fitondram-panjakana androany? Ny antso zany dia mametraka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena mba hijery akaiky anay satria manao ny asanao zahay dia mba jereo akaiky zay ary tokony hidiny fotony mba haniraka olona farafaratsiny mba hijery an'le toerana hoe afaka anaovana an'le Odofa ny eo ambony dia anay kosa mba hipetraka ambany zay tsy mibody tany ary zay tsy hiady tany fa ny toerana mba hiasanay kosa no mba hiadianay hoe mba ho toerana zahay satria anay mbola coopérative mbola ambany velona mbola tsy dia matanjaka loatra nefa mila fanampiana aminareo fanjakana. Dia izay zany mba antony akarana tendrenivohitra fa tsy hanohitra mihitsy ny fanjakana ny hoe hanakana ny fananganana le Odofa eo amin'ny district Ambalavao. Misy karazana famononanareo mpandraraha madinika ihany ve zany ao anatin'ilay fanapahan-kevitra sa manahoana ilay resaka toerana ihany koa ohatran'ny nahedo zahay fa misy apahany anaovana tranombarotra lehibe, manahoana ny mahakasika an'izay? Hainonay tokoa zay zavatra zay fa ohatran'ny hoe manahirana anay tokoa ny mieritreritra an'ilay izy hoe anaovana tranombarotra hoe fivarotana inona filazana ty le grande surface araka ny teny zareo. Gaga tokoa zay hoe tsy ho zakany fa efa mividiny Ambalavao zany grande surface zany zay no atao. Dia mangavy amin'ny filoham-pirenena hoe tsy mety eo zany fa raha ohatra atao grande surface ianao manera mba omena an'le coopérative le toerana mba hiasan'le coopérative satria io no ahisika malagasy ny vary, ny produits locaux ary io no matematesanao filoha hoe ny hoe fahaleovan-tena ara-sakafo. Dia izay zany no mahatonga anay ny hoe niady makaty mba ho hitanao maso zay hoe tonga zahay amin'ny coopérative mba omenao toerana ka rehefa tsy mety aminay io toerana fa tsy mety fanaovana le grande surface zay ny fanapahan-kevitra ty ambony dia mba mo toerana hafa izahay ahafahanay manao ny asanay io hitohizana famelomana ny vahoaka sy Madagasikara. Raha toka mitsahatra tanteraka ary ilay ataoko hoe asan'ireo coopérative ireo ireo mpandraraha maro ao anatin'izay coopérative zay mety manahoana ny zava-misy ao amin'ny district Ambalavao? Raha misy ny fijanonan'le asa aloha dia hiteraka problème ary hiteraka fahatiatoka be tsy ho ny ao Ambalavao rery fa na ny firenena misy hiteraka olana ao amin'ny firenena le zavatra satria miatraika amin'ny aim-bahoaka ny sosialim-bahoaka ny ainanay ny resaka sakafo mihitsy dia lasa mety hiteraka olana be dia be zay ary mety hiantra aty amin'ny fanjakana aty ambony aty. Tsy hoe izay ny mpanohitra fa izay no mety impact mety hisy
raha ny orinana zao. Manahoana moa ny hoe isiny zay impacta mivantana amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny zay fa manahoana lay fandihan'ilay coopérative ao anatiny ianareo zany manomboka amin'ny fambolena manahoana tsara mpahafantarina n'lay vahoaka malagasy ihany mahakasika an'izay. Mety impact mety iseho dia mety ireo vahoaka reo mety ho iverina indreny sy fandriampahalemana satria le olona amin'izao zany dia miankin-doha amin'ny coopérative daholo ny amin'ny fambolena, ny amin'ny masomboly, ny amin'ny vola hoentiny miady. Dia raha ny tambanivohitra zany ka niala le coopérative mety ho sarosarotra amin'ilay tambanivohitra no hiady rery satria zatra niankin-doha tamin'ilay coopérative. Faharoa manaraka an'izay na ny fanambonana an'ilay vokatra koa any amin'ny tany le lavitra andriana any mety ho sarotra le tondra'ilay tambanivohitra ny entany hiakatra aty amin'ny district Nambalavao. Tia izay zany no manana moyen de transport ahafahany maka anazy ihany mba amin'ny vidiny mirary mety amin'ireo tambanivohitra reo. Avec les mails avec appui, t'utilises connexion Tidas. Denise Moussa t'a dit l'offre Mirani. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutran fait one chunje. Souk fait mariansan. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge fiche à trop bêti mi artorti. Ji, fa les resources à refa utenikwe à pitcha fibrine. Fibrine, tulcha vava beanias 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpona ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga va haingana eny amin'ny asa tao akaiky anao. Yes. Ndao mamokatra aingana kokoa mba aleotina ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazaka hatramin'ny 5 tonnes. Ampikodiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy. Azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mamena ny araba hatrany tomboky lasy sy tombovavy. Isan'ny vaovao mbola misarika ny sainy maro ihany koa amin'izao fotoan'izao mahakasika ny tetikasa autoroute. Lalandiso ny fizorana makany amin'ny fanotofana tanimbary mikasika ity lalambe migodana ity. Izay tetikasa amin'ny filohan'ny pirenena raha ny faneho-kevitra mipandala tantara amin'ny profesora Ranjatoery Arilala. Ny akamaroan'ireo lemaka Antananarivo isan'izany ny lemaka be tsy mitatatra izay saika tapitra voatolotra amin'izao fotoan'izao ka mampanahy ny hoavina Antananarivo raha mpitso raha ny fanazavany Daniela Minoaso. Mampanahy ny hoavina Antananarivo sy ny manodidina no ny fanotofana tanimbary izay ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny noho ilay tetikasa lalambe migodana ho ny mpandala tantara ny profesora Ranjatoery Arilala. Ny akamaroan'ny lemaka Antananarivo lalovany ilay tetikasa lalambe migodana izay saika potika sy tolotra avokoa amin'izao fotoana kanefa toerana fambolem-bary izay foto-tsakafon'ny malagasy no nanaovana azy. Tsy azo adonoina anie fa ny lemaka manodidina Antananarivo io le antsointsika hoe betsy mitatatra. Azo adonoina anie fa anisan'ny maha-Antananarivo an'Antananarivo ny lemaka betsy mitatatra zany hoe vakoka ihany koa. Raha izao toe-javatra izao zany no mitohy dia aorindrinao ngamba dia takelaka sisa no ahafantarana hoe ity zany betsy mitatatra zany. Raha tsy ohatra nga hoe isy faritra izay ho fefena dia tsy hanaovana ninina tsony fa dia apetraka fotsiny eo dia iny no hany sisa tavela amin'izany betsy mitatatra zany rehefa ho totofantsika daholo betsy mitatatra, ho totofantsika daholo ny lemaka amin'ny faritra avaratra, ny faritra atsimo n'Antananarivo dia ohatran'ny zavatra manahirana ny saina zany satria ilay tanimbary manome hanikohanina ho antsika indray no totofantsika. Misarika an'izay ny hoe hita ihany ireny zavatra fanaon'ny any velany ireny tahaka ny any Chine ohatra izay
kajiny tsara ny azy ny tanimbariny fa tetezana anao taona eo mba tsy hanimba n'ilay loharanokanina. Ankilany, tsy tokony ho gaga isika raha dibo-drano ny Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana noho ny tsy fisiana fanadihadiana lalina na tontolo iainana na étude d'impact environnemental amin'ny fisian'ny tetikasa goavana tahaka io autoroute io, fa ihany koa ny fisian'ireo fanorenana tsy ara-dalàna isaky ny elakelan-trano amin'izao fotoana. Ny zava-hitranga aoriana kely ao izay mety ho zava-doza kokoa noho izao raha mitony fanotofana lemaka tahaka izao raha ny fanazavana trany. Hitantsika izao ny zavatra misy eto Antananarivo mitondra-drano atsero faritra izay heverina hoe hita amin'ny vaovao moa izany hoe tsy hidiran'ny rano teo aloha amin'izao lasa hidiran'ny rano satria ny eny an-tanàna ambony amin'ny fisiany hoe fanorenana trano sy ny fandalorana ny amin'ny fametrahana ny ton'ilay taila isan-karazany amin'ny tokotany sy sisa dia sarotra ny hitsiahan'ny rano any anatin'ny tany dia mitady lalana ny rano satria tsy mahita lalana ary izany ny manazava ny olona hoe miamahery vaika hatrany ny rika avy any an-tanàna ambony ary mivarina aty amin'ny tanàna ambany ety ary dia manafitra ny toerana ambany izay efa totofana foana ihany koa ary dia ahina mihitsy ao rindrina ao ny hoe isy nitondra-drano tena mahatsiravina eto Antananarivo vokatr'izany fanotorana ny lemaka izany izay tokony ho tazomintsika ho tany fambolena ary ametrahana tahaka ny nataon'ireo ilay mpanjaka tany aloha na ametrahana fifoloha fomba hifehezana ny rano mba tsy hahatonga azy ho zava-doza. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana, saika dibo-drano avokoa ny ankamaroan'ireo tanimbary amina hektara maro izay nototofana noho ilay tetikasa lalambe mikodana amin'izao fotoana. Isan'izany ohatra ny etsy Ambatolampy tsy mahafotsy sy ny etsy Ambotofasina ary ny ao Talatalvolonondry. Tranga izay nampitaraina ireo mponina kanefa tsy nisy ny aino sy tsy nisy nanonitra hatramin'ny androany. Nitaraina ny renim-pianakaviany iray monina eny an-drano Ambodiady fa tafiditra amin'ny tany nofefena sy nototofa amin'ny mpiray vody-rindrina aminy. Ny tanin'izy ireo izay nanorenina trano sy nipetrahana efa nitaonany maro. Tany izay ananan'izy ireo taratasy mazava ihany koa. Raha ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta hatramin'izay, nihitsiny ihany no ampiasain'ity mpifanila body-rindriny ity saingy mikisaka tsikelikely miborina amin'izao fotoana izao ka izao makasika ny tany izao ary mety androdanana ny trano fonena nitsangana efa nitaonany maro ihany koa raha ny fitarainany dao arahantsika amin'ny fanampanazavana makasika izay. Tsy manakana ny famefenany tany zareo izay fa ankehitriny tonga anatin'ny empiètement an-tany atiry zareo tonga hatramina resaka fandrafana ny trano sy chalet araka le soratra zareo ato dia izay mahatonga anay taitra hoe maninona moa zany no ravatra any aminay satria lasa miditra aty amin'ny taninay le andro zareo. Selon taratasy moa zany io resaka io. Miresaka ny hafahanay mijoro eto moa zany dia ny fananany bebe ny tany efa ela no soratra taminy ny tany tsara faritra. Ity tany anankiray ity izay any zanany ihany fa tsy aniza akory fa any zanany mitidira Minso izay efa misy borina mazava tsara. Ankehitriny ilay izy nisaka dia lasa miditra aty amin'ny tany fambolena. Izay le tena olana ao anatin'ilay izy. Taty aoriana dia nanao borina faharoa indray zareo miditra any anaty taninay. Raha indimy izy nanao borina kely. Ary koa tao ny tena hoe ny mpanan-karena manararaotra hoe olo-mandro reo tsy afaka beady aminay dia tonga izy mamefy sy mananina io dia mbola haka hatrany amin'ny tany vidiana tamin'ny ramanana sy ny anina ka dia izay no tarainana aminareo. Ary farany indrindra izay tena zava-dehibe dia izao mazava be ny atao anatin'ny kanalina ny atao anatin'ny plan fa misy kanalina manamorona ny tanay. Ankehitriny izy tena totofany zareo dia lasa dibotra anaty sana izay rehefa eo ka tsy tokony hisy tototra na kely ary manakana izay satria raha tototra io dia tototra aty izay. Lafomba vao hafa ny alamainy do tokantrano marefo sy be antitra teny amin'ny fokotany ambava-tokana malona ny lisitra farany voaka teny amin'ny toerana mampiseho ireo hisitraka ny tosika mitsimbona. Ity fanampiany ity izay nampanantenana sy nanagonana ny sonin'izy ireo kanefa izao tsy tafiditra anatin'ny lisitra izao raha ny fitaraina azo tamin'ity andro an'ity tsy azo soary velo. Politika ny fanjakana Rajoelina hatramin'izay hiatrehana ny fahasarotan'ny fiainana ny kitolotolotra samihafa
lasa fahazarana ho an'ireo olona mare fisapokotany fisitrahana izany aka maro ireo nitrotra rehefa tsy hita tao anatin'ny lisitra ireo mahazo ny dosika mitsibina teny ambavahadokana raha ny zavamisy tamin'ny volana desambra ireo be antitra sy marefy teny antoerana anona ny tao ny lahatra maraimbe nanao sonia sy ny soratra anarana amin'ny fisitrahana ny fanampiana atao anatin'ireo lisitra ireo ahazo fanampiana izy ireo asaingy androany niova ny lisitra izay ahitana tokantrano tsy marefo tsy kilemena tsy be antitra raha ny fitarainan'ireo mponina ny zavatra tena nampalahelo tao anatin'le lisitra faharoa zany ny kilemaina betsaka ny tsy nahazo ny be antitra maro ny tsy nahazo ny olona manana épicerie be ny olona manana sarety be sy mamokatra vary be manana moto automobile nahazo fa le tena sahirana mitrongo voahomana tsy nahazo zahay manana fahasembanana betsaka ny tsy mahazo nefa zay tsy mba manana antom-pivelomana eo ihany koa manano tena sy mibe antitra reny dia tokony mba tsonjovina satria ny olona manan-karena ihany no mahazo fa tsika zay sahirana tsy misy mahazo dia mangataka aminareo mpitondra any ambony any zahay mba jereo reny fiainan'ny majinika fa aza dia anavaka vahana fotsiny zany le izy alaina sinia indromanao sinia zahay nefa ny any tsy ao anatin'le mahazo sitraka nefa ny sonianay sy ny karapanondro alaina ihany fa na dia adina nefa ny hoe mahazo daholo zahay hatramina numéro telefona ny fiampiainana ao anatin'ny tokantrano efa voatantara tsy misy afenina nefa ny zahay tsy ao anatin'le lisitra fa ny olona efa tena manana sy ny olona matanjaka indray ny tena mahazo indrindra io vadika io efa tsy mahita amin'ny masony tsy mahazo ninonninony tsy mahazo asa tsy isina zay tsy za ihany mamelona ny antitra be io kanefa zay lasa hoe lasa tsy mahazo nefa io antitra be io no za mamelona anio ka rehefa tsy mahazo dia tsy mihinana io avelo taraina ireo mponina araka izany fa misy ny fanavakavahana ny karazana fanampiana toy izao izay vatsy ny mpiara-mombona antoka avy any ivelany toy ny banky irasam-pirenena ary natokana ho an'ireo tokantrano marefo eto amintsika tsy izay ny zava-misy amin'izao ampirofony izany ireo be antitra sy manan-kilema ahilikilika sy anaovana fanantenana pokaty ankoatra ny tsy fananana politika iadina amin'ny fahantrana tsy mipetraka ny lamina mazava ampanjakana ny mangarahara raha ny fitondrana rajoelona ka tsy mahagaga raha izao tonga amin'ny savorovory sy korotana etsero izao Fatafiakatra 720 ireo olona namony ainy vokatry ny abetsaky ny lotsakorana hatramin'ny 4 febroary raha ny antotanisa farany voaray ato amin'ny faritra Analamanga no ahitana maty be indrindra ankoatr'izay misy andro ratsy roa samihafa miodiody ao amin'ny ranomasimbe indiana sy ny lakan-dranony Mozambika amin'izao fotoan'izao izay tombanana akasika ny Madagasikara ao anatiny 720 ora dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety tsy nisy ny solotena amin'ny Madagasikara niatrika ny latsabato mikasika amin'ny fampitsahana disadisa sy ny ady ao Ukraine no karakarain'ny filakevitry ny fiarovana eo anivon'ny firenena mikambana izay natao omaly na dia isan'ireo firenena miisa 3 am'izao tokony handray anjara azy isika tranga izay maneho fa tsy manana politika mazava momba ny diplomasia Madagasikara ary tsy mametraka ho zava-dehibe ny fokonan-doha amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy izao ny raharaha Ukraine izay isan'ny fatohan'ny firenena maneran-tany fa i Madagasikara toa miolon'olona eo anatrihan'izay na isan'ireo firenena mikondoha amin'ny fanampiana na isan'ireo firenena mikondoha miankin-doha amin'ny fanampian'ireo firenena lehibe azy amin'ireo tetikasa samihafa ary mailaka amin'ny fitadiavana famatsim-bola avy any ivelany ihany koa dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny ality naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko
sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Mi Vavo. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.